Olona iray indray no lavo vokatry ny valanaretina COVID-19 araka ny tatra nataon'ny profesora Anta Marie Daniel Volontina androany zoma tafakatra 720 araka izany isan'ireo olona nambara tamin'ny fomba ofisialy fa maty no ity aretina ity. Ankoatra izay dia ny ampy 770 indray ireo olona vaovao voatilo mitondra ny tsimok'aretina coronavirus tato anatin'ny 420 ora farany ka ny 430 amin'izy ireo dia avy eto amin'ny faritra Nalamanga avokoa. Miisa iraika amin'ny 775 sy iray alina araka izany ny isan'ireo olona efa voa sy voavoan'ny coronavirus hatramin'ny atombohan'ny valanaretina teto Madagasikara ka hatramin'izao araka ny tatra nataon'ny CCO. Ny tombo 70 ny isan'ireo olona sitrana soamantsara ka tsy manaraka fitsaboana intsony na dia eo aza ireo sitrana dia mbola misy ihany koa ireo olona voasikajy ho marary mafy ary mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly izay miisa 30 araka ny tatra nataon'ny mpitondra tenin'ny CCO hatrany. Nametraka lapan'ny fitantanam-bolam-panjakana na hôtel de finance tany amin'ny faritra Sava ny fitondram-panjakana. Androany zoma no tanteraina ny fitokanana izany fotodrafitrasa izany notarian'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina notron'ny ministry ny TOEKARENA Andriamandrato. Ny lapan'ny fitantanam-bolam-panjakana dia ivitoerana iray izay ahitana ny asa mandraharaha mahakasika ny fitantanam-bolam-panjakana rehetra ka ao anatin'izany ny fandoava-ketra, ny ladoany, ny tahirim-bolam-panjakana na ny fandraisana fisotroan-dronono. Iena araka izany ny fivezivezen'ireo izay mila mampiasa ny tolotry ny fitantanam-bolam-panjakana noho ny fisiany ity fotodrafitrasa vaovao ity. Nanambara ihany koa i Andriamandrato fa tsy ny Sava irery ihany no ametrahana izany fotodrafitrasa izany fa mbola apetraka izany amina faritra 5 hafa eto Madagasikara amin'ny taona 2022. Nametraka ny daty amerenana ny fifaninana baolina kitra ny federasiona malagasy misahana ny baolina kitra ka ny ampahenina 12 hiadiana ny amboaran'i Madagasikara no hanokatra izany fifaninana izany amin'ny 19 sy 17 Septambra. Ho tanterahina eny anivon'ny toerana vitsivitsy izany fifaninana izany ary isy ihany koa ny lamina izay tsy maintsy arahina ho iatran'ny FMF. Nanambara ihany koa ity farany fa tolo-kevitra ihany no nataony manoloana ny fanolorana daty hisokafan'ny lalao saingy ny fitondram-panjakana no tompon'ny teny farany amin'izany. Alohan'ny 20 Oktobra nefa dia tsy maintsy fantatra ny anaran'ny ekipan'ny batany amboaran'i Madagasikara satria izay no fehi-potoana nomen'ny Federasiona Afrikana misahana ny baolina kitra mba hanomezan'ireo federasiona tsirairay ny lisitry ireo kluba hisolo tena azy hiatrika ny amboaran'ny CAF.